Mialohan'ny ilazantsika ny vaovao mikasika ny zavakanto sy ny zavatra mahavariana dia andeha resahana ny fanatanjahantena na ny marathon de Tana izany izay tadioara fa amin'ny 15 sy ny 21 ny volana oktobra ho avy izao no tanterahana eto Antananarivo mazava ho azy ka ny Tana Waterfront Tana no mikarakaran'izany nambaran'izy ireo fa izy tokoa ny zava-baovao izay ny antony dia mba ho fahatserovana tsara ho antsika izany marathon de Tana 12 sy 20 izany. Lovana Manatsoa Christian Rakotondramanga. Maro ireo fanavozana entin'ny World Trade Center mandritra ny andiany 12 an'ilay hetsika marathon international de Tana izay ho totosaina ny 15 sy 19 oktobra ho avy izao. Araka ny fanazavana voaraina andritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Tetsetaninarenina dia hibahan-toerana ny fialamboly sy ny fanentanana ankoatra ny fanatanjahantena. Isan'ny fanavozana ny tany sain'ny mpikarakara ny fametrahana ny village marathon etsy amin'ny tokotany be ny lapan'ny tanàna etsy Analakely izay refy 700 metatra tora-droa. Eo ihany koa ny fikarakarana ny fiaraha-misakafo arahina fampisehoana rindran-kira iarahana amin'ny fanjandremana tena ilay mpanao jazz tsy zoviana amin'ny rehetra intsony ny aliny sabotsy 15 oktobra. Izy toerana manokana ho an'ny ankizy ihany koa dia ny Marathonsland mba ahafahan'izy ireo miala voly amin'ny ankapobeny dia tanjona amin'ny alalan'izany fanavozan'izany ny fanomezana fahafapo ireo mpianakavy mikasa ny andray anjara sy hitady fialamboly mandritra ty hetsika ara-panatanjahantena ity.